rabantsika indray ry namana malala manaraka izao fandarana tiantsika fandarana mamitsika izao makasitraka anao tsy mahafo izao fandarana izao ary mijery sy manaraka ny fandarantsika ao anatin'ny herinandro fiarambivavaka amin'ity volana novambra ity sika rehetra ao anatin'ilay loha hevitra lehibe manao hoe mpianatra mitombo zay zany loha hevitry ny herinandro fiarambivavaka zay ataontsika ka ny fizarana ho jerentsika androany dia ny manao pianatra atafiditra ao anatin'ilay fizarana misy fizarana manao hoe fiantsoana lalina andeha ho jerentsika ny amin'izany hoe manao pianatra izany ka alohan'ny andinitsika ny taridalana loha hevitra ho fakafakaina ho dinina androany dia asaiko ianao mba hiaraka hivavaka isika to tsara indrindra ny an-danitro misaotranao zay amin'ity androany ity mankasitraka noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao mankasitraka noho ny fiantsonao anay ho tonga mpianatra aho ankehitriny tompo ao dia andinika indray ny loha hevitra voatokanao amin'ny androany izay tianay raha mba hanazava ny sainay ianao hanazava ny fonay ary tianay sitrakay raha hiteny mivantana aminay mihitsy ianao ka ity loha hevitra androany ity dia hanamboaranao ny foa mampananay hanamboaranao ny maha izy anay mba hatonga anay ho tena mpianatra tokoa koa afaka hiaino anao ampitiavana izay amin'izao fotoana izao koa mitenena fa vonina hiaino andray ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonona ny vavaka amen. Ny loha hevitra androany araka ny nambarako teo dia izao manao pianatra mahakasika ny tenantsika manokana ity fanaovana pianatra ity alohan'ny hikasiany ny antso ho amin'ny hafa dia ny tena ny voakasika mialoha amina fanazarantena na le atao hoe entraînement ho an'ny mpanao fanatanjahantena izay anasanantsika rehetra koa mba handray anjara amin'izany isika dia tsy maintsy misy ny atao hoe fanazavana mialoha na ny atao hoe teoria zany misy ny teoria dia azavain'ireo mpampianatra fanatanjahantena ny asarobidiny fanatanjahantena ataony teorika zany zao no tombony ho amin'izy io eo amin'ny vatana eo amin'ny ozatra eo amin'ny fikorinan'ny eo amin'ny taolana eo amin'ireo taova rehetra zao no zava-dehibe ny fanatanjahantena eo amin'ireo taova rehetra zay mandrafitra ny vatantenantsika olombelona zao no mahazava-dehibe ny fanatanjahantena eo amin'ny saina eo amin'ny maso eo amin'ny orona eo amin'ny taova rehetra eo amin'ny ratsambatana ambony ratsambatana ambany azavainy ara-teoria tena amin'ny tsipriany mihitsy dia mazava zany io tombotsoa azon'ny fanatanjahantena io fa izao raha toka tsy misy fampiarana de tsy misy dikany lay fanazavana azavaina amin'ny tsipriany fa raha tsy misy dikany de raha tsy misy fampiarana de tsisy dikany lay fanazavana fa de mitoetra ho teoria fotsiny izany zavatra izany rehefa manao fampiarana amin'izay ianao manao miazakazaka ohatra na mibata fonjam-by na manao an'ireny fampiasam-batana souplissement manao exercice pratika zany de hitanao amin'izay fa matanjaka ny vata miova ny rafim-batana matanjaka ndray mety vizaka kely eo mpanaovana an'le fanatanjahantena fa hitanao mihitsy hoe mitombo ny tanjaka eo amin'izany fanatanjahantena izany de tsy misy hafan'izany ihany koa ity mpianatra ity ny dingana maha-pianatra manao pratika aloha eo amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fianarana famalina ny antson'i Jesosy Kristy ny fandraisana ireo taridalana rehetra izay omeny ny tenin'Andriamanitra mandray aloha mianatra ary rehefa avy eo de mampianatra amin'izay ka ny mampianatra manontolo de mahafoaka zavatra telo lehibe ny voalohany de izao ny saina ny loha mahakasika ny loha resy lahatra ianao
resy lahatra ny amin'ny taridala no omeny tenin'andriamanitra. Ny faharoa dia mahakasika ny fo fiainana la izy fiainana voakitika mihitsy ny fihetseponao resy lahatra zany ny saina ary resy lahatra ihany koa ny fo. Ary ny fahatelo farany de mahakasika ny amin'ny hoe ny eo amin'ny tanana ny fampiarana zany ampiarina ilay toe-javatra izay niantsony Kristy antsika ao mampianatra. Zao ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny apokalipsy 12 andininy 1:12. Apokalipsy 12 andininy 1:12 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy ireo de naharesy azy noho ny amin'ny ranony zanak'ondry sy ny tenin'ny filazana azy ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy ireo na de ho faty aza na resy noho ny amin'ny zanak'ondry. Zany hoe resy lahatra mihitsy ny foamam-panahy eo amin'ny Jesosy Kristy, mampianatra Jesosy Kristy. Ary zao de nandeha izy ireo tsy nisalasala intsony, tsy nankamamy ny ainy intsony, ny asany rehetra de nahatotony ho am'izany asan'Andriamanitra izany. Ka izao ny dingana mampianatra dia mahakasika zavatra anankiroa. Ny dingana mampianatra de mahakasika zavatra anankiroa. Voalohany de momba ny teny. Ianao zany voakasika manokana. Mahakasika ny tenanao, izaho zay miteny, ianao zay mijery, ianao zay miaino, mahakasika antsika. Voadona ny antsony Kristy isika ary resy lahatra am'zany. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 5:7-7. Io zany le tamin'ny antso izay niantsony Jesosy Kristy niantsony Jesosy any Petera, i Andrea ary Jakoba. Ao amin'ny Matthieu 4:7. O Jesosy taminy, andeha anaraka ahy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Ndao anaraka ahy, ianareo aloha ny voakasika voalohany. Manarahy zany hoe tonga mpianatra ianareo, mpianatra zany antso anareo. De rehefa aveo ianareo dia hitarika olona ho mpanarato olona ho an'Andriamanitra. Ary zany no dingan'ny mampianatra ny tena aloha ny voakasika voalohany ary mahakasika ny olona izay anaovantsika ny asa. Inoko lalina fa ny fiangonantsika dia manana Andriamanitra tsy hita maso kanefa Andriamanitra izay miasa mivantana ho antsika. Ary amin'io fiangonana io Andriamanitra no miasa miantso olona mba ho mambra an'io fiangonana io. Ao amin'ny Matthieu 4:9. Matthieu 4:9 no misy ny andalanteny izay Matthieu 4:9 misy ny andalanteny izay niantsony Jesosy, nananganany Jesosy ny fiangonana, nanangana fiangonana Jesosy Kristy. Ao amin'ny 4:9 manomboka amin'ny 3:12 hatramin'ny andininy 7:17. Ao amin'ny andininy 8:12 de zao ny ambaran'i Jesosy mantseny Petera, ianao no Petera, ambony ty vatolampy ty no ahoriko ny fiangonana. Zany hoe miasa ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ka ny dingana voalohany zany de Jesosy miantso antsika mba ho tonga ao anatin'ny fiangonana zay nametrahany Kristy ny fahamarinana rehetra. Programan'i Jesosy nanangana fiangonana ary ao anatin'io fiangonana no misy ny fahamarinana zay tian'Andriamanitra, tian'ilay mpampianatra iaina antsika, miaina araky ny fahamarinana nomen'Andriamanitra, nomeny Kristy ny fiangonana. Ka izao io fiangonana io na de osa malemy aza dia mifantoka ao ny mason'i Jesosy, ao ny mason'i Kristy, nantsoina mba ho mpikambana ao amin'io fiangonana io isika ary jeren'i Kristy amin'ny fomba manokana io fiangonana izay natsangany io. Dingana voalohany zany de zao miantso antsika Kristy ary rehefa niantso antsika izy de napetrany ao anatina fikambanam-piangonana hitezana antsika, anofanana antsika ho tena mpianatra Kristy. Ao zany no ianarana ny taranja rehetra, ireo matière rehetra amin'ny mampianatra Kristy antsika. Ny voalohany amin'ireny de ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly,
ny tenin'andriamanitra. ao amin'ny jaona toko 5:7 haitsika rehetra tsenjery dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no ananana fiainana mandrak'izay ary reny manambara. ao anatin'ny fiangonana no fomba itezan'andriamanitra ny mpianatra ka zava-dehibe zany fifidianana fiangonana manao ahoana tsy le trano akory na nyendriky ny toe-karenana mombamomba n'ilay fiangonana fa ilay fahamarinana ilay taranja matière izay ianarana ao anatin'ilay fiangonana satria ny mpianatra moa zany tsy hoe mpianatra fotsiny de mpianatra hono ianao de ahoana mianatra inona ny ianaranareo tsisy fianarana fa de mpianatra fotsiny fa misy taranja ianarana de ny tenin'andriamanitra ka ao anatin'ny fiangonana no misy ny taranja ianarana tenin'andriamanitra ilay taranja ianarana ao anatin'izany tenina ao anatin'izany fiangonana izany. Ilaintsika ny manomboka ny mampianatra amin'ny tenatsika satria zao tsy azotsika atao ny mampianatra ny hafa raha tsy isika aloha no tonga mpianatra. Isika no mianatra, tsy afaka ny ampianatra ny hafa mihitsy isika raha tsy isika no tonga mpianatra. Amin'ny mampianatra antsika ary dia ilaina ny manaraka ny fampianarana omen'andriamanitra antsika. Amin'ny mampianatra antsika de antsoina koa isika anome toerana ho fiarovana antsika. Nisy fanandramana anankiray izay ny ainana de ny amin'ny atao hoe fiantsoana lalina ka rehefa atao amin'ny toerana anankiray ny pastora iray niantso olona eo amin'ny 12 hatramin'ny 14 ho tonga mpianatra de niantso izy de feno le isa eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 zany nanaiky de nanomboka nanao fandinintena manokana nandenika ny tena nianatra ny soratra masina ary de nahatsapa-tena mihitsy fa tena olona ilain'andriamanitra olona tian'andriamanitra ho tafiditra ao anatin'izao larana izao dia izao no fanina nianatra ireo olona 12 hatramin'ny 14 ka resy lahatra amin'ny fony mihitsy voadona sy voakasika ny fony. Ny dingana faharoa de izao nampianarina am'izay izy ireo anao asa soa na mana olona sahirana nanampy ny mahantra nitsabo olona tany amin'ny toeram-pitsaboana marary zay sahirana nanao asa goavy ny vavaka ho an'ny marary nitsidika tokantrano zay kivy sy reraka sahirana de nanomboka nitatra ny asan'ireo olona 12 hatramin'ny 14 nanomboka nahazo fikambanana sosialy be dehibe olona ratsy sosialy be dehibe zany nahita namana be dehibe izy ireo ka tao amindreo namandreo nisy mpivady sahirana ary nanaiky anaraka ny torohevitra zay nampianarin'lay olona niofana tao anatin'ilay groupe ny atao hoe fiantsoana lalina dia nanomboka nresaka tamin'ireo mpivady reo de nomena zay nilainy de nentina ambavaka izy nefa rano tapa-kevitra atao batisa irotsaka amin'ny rano batisa izy mivady dia ny pastora faly ny tonga ny fotoana anaovana batisan'izy ireo niaran-tsangana tamin'izy mivady tao anaty rano ny batisa de nianao batisa azy de fifaliana manao ahoana no anana ny pastora izay nanofana n'le olona 12 ka hatramin'ny 14 reo olona 14 reo ndray lasa nanao asa soa asa sosialy tany amin'ny toerana maro isan-karazana de nahazo an'reto mpivady niara natao batisa ireo tena fifaliana izany fahombiazana tanteraka ny amin'ny asa mampianatra antsika. Miaina eo amin'ny 5:300 sy 7,000 andro eo isika eo amin'ny 27,350 jours eo zany andro iainan'ny olombelona iray de maty izy. Ampiasaintsika amin'ny inona io andro inona no ilana ampiasaintsika manahoana n'io andro ahoana ny fomba ampiasaintsika n'izany andro 5,370 andro zay omen'andriamanitra maimaim-poana eo amintsika izany. Iaina zava-baovao be isan'andro isika
tian'andriamanitra raha ireo andro lalovantsika ireo dia mba andro ahafahantsika manolo tena ho an'andriamanitra, iarahana aminy, andinina ny teniny, hipetrahana eo a-tongotry Kristy tahaka ny nataony Maria mipetraka teo a-tongotry Jesosy Kristy, anovozana ireo taranja ny fahamarinana rehetra zay omen'andriamanitra atsika, ianarantsika ny fiainany lanitra, anlorantsika ny fiainany tenantsika mba ho an'ny Kristy manontolo reo andro 7 mahery izay omen'andriamanitra mahay-maim-pony, betsaka zany, be dehibe zany. Ary faharoa ihany koa, tian'andriamanitra ireo andro ireo mba andro izarantsika ny sosiny tsara ho amin'ny olombelona manodidina atsika, amezantsika ny sosiny tsara ho an'ny olombelona manodidina atsika, ikatsahantsika hampianatra anara-dian'i Jesosy Kristy, hitediavantsika hampianatra mitovy amintsika, ka ireo mpianatra ireo dia anaraka antsika satria isika manaraka an' Jesosy Kristy, isika manaiky ny fampianaran' Jesosy, dia izao ho vita batisa ireo olona ireo, mpianatra no taontsika ho an'ny Kristy, anaraka ny fahamarinana izy ireo, dia hompony lanitra ihany koa ireo olona ireo, andova fiainana mandrakizay ireo olona ireo, fifaliana manahoana. Ny tena amin'ny mahapastora ny teny dia manao conférence matetika, fitoriana ny filazantsara, mitety tanàna sy vohitra, mitory ny filazantsara, mandany alina ray manontolo, mandany fotoana betsaka, mitory ny filazantsara, manaparitaka ny fahamarinana, mitona olona ho any an-danitra, mitona mpianatra ho any an-danitra. Zany no asany teny. Ka izao tena mahafaly indrindra rehefa vita ny conférence, vita ny séminaire, vita ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra, rehefa vita zany ireo conférence reraka sasatra tena mitotona mihitsy amin'ny toe-javatra maro samihafa, matetika indraindray dia izao ampanany anaty ala any ny fiarakodia, ampany dia tsy tafa ahoana ny anaovana an'ity satria ratsy ny lalana, lavitra, feno vovoka, dia avy manao conférence dia ampany tratra ny olana tafajanona any, fanandramana ny ainana zany, fanandramana ny. Kanefa izao rehefa tonga ilay fotoana anaovana batisan'le olona ao amin'ny conférence dia fifaliana reza, adino ny fahoriana, adino ny lalan-tsarotra ny lalovana rehetra, ary zany toe-javatra izany dia fanandramana mamy, fanandramana mahafinaritra eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, amin'ny atao hoe dingana mahampianatra, zava-dehibe zany, zany ny eto an-tany maika moa zany fa rehefa any an-danitra any, rehefa ho tonga Jesosy Kristy hamaly soa, hamaly hanome ny valiny mahafa-po ho an'ireo mpianatra mahatoky, ireo mpianatra mijoro tena mpianatra marina, nanao ny tena no mpianatra ary nitaona namana ho mpianatra Kristy, anahoana ny fifaliana any an-danitra any, dia tsy ahitantaraina re, tsy hay ho azavaina fa dia tena fifaliana tsy ombitratra no omen'Andriamanitra antsika. Ny Tompo ampitoetra ny afatra ao am-pontsika, ka izao mba ho resy lahatra isika fa tena mpianatra Kristy koa, anao dingana hianatra ny tenin'Andriamanitra isan'andro, io lesona sekoly sabata io mofinaina io famakina ny faminaniana ireo taridalana rehetra, toriteny any am-piangonana, hatramin'ny programa madinidinika ny filazan-draharaha, ny kilasy progressifa ho an'ny tanora, ireo zavatra tsy prian-javatra, inona moa ny tanjon'ireny, lasy atao hoe fikambana ny jeune fille, tanora zazavavy, ny tanora zazalahy, lasy ny fiainam-pianakaviana, inona moa ny dikan'ireny, inona ny tanjony, ireny rehetra ireny dia taranja ianarana ao anatin'ilay sekoly fiangonan'Andriamanitra, ahatonga antsika ho tena mpianatra Andriamanitra. Ka izao ataovy am-pahatokiana ny asanao ao am-piangonan'ny koraly ianao, ataovy am-pahatokiana, filohan'ny tanora, ataovy am-pahatokiana, fa ireny no taranja ianarana ao amin'ilay sekoly mampianatra, na ny famonjena fotoana amin'ny valo sasany, amin'ny enina sasany ariva, taranja ny fananantsika ao anatin'ny sekoly mampianatra. Ny Tompo hitantsika ampahery ampitoetra an'izany ary hitaona namana ihany koa isika mba ho mpianatra mitovy amintsika. Ivavaka isika.
tompo tsara misaotra anao zahay fa nantsoanao mpianatra anaraka anao dia vonina anaraka anao ary ataovy-mpanarato olona ihany koa zay tahaka ny Petera sy ny Andrea sy ny namany mpanarato olona dia samby voavonjy izahay voavonjy ny olona ho tao aminay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen.